lafom-baovao hafa kosa indray ny fiantraikany ratsy ny fiovaovan'ny toetrandro no mahatonga ny rano ho ritra raha ny fanamarian'ny ministra ny rano ny angovo ary ny akoran'afo. Nilaza ihany koa ny ministra fa efa nisy ny paikady no volavolaina entina miatrika ny mety tsy fahampiny ny famokarana herinaratra vokatry ny mety ho faharitrany ny rano. Claudia Rasolution sy Mamrasoa Samuel. Ny fahasimban'ny tontolo iainana dia miritra ny rano eto amin'ny firenena mihitsy dia zay no anantanana antsika rehetra zany mba samy kaja ny tontolo iainana ary hanova fietsika indrindraindrindra fampiasana ny rano mba tsy lanilaniana fahatany io rano io fa arena misy vidiny ny rano ary hitantsika tamin'ireny fentim-boan'ny taona ireny ny voka-dratsiny zany hoe natramin'ny trondro tenenony any zany dia mamo sy raisi-potsiny rehefa tsisy ny rano fa ny tinambara zany dia ny hoe ny stratégie ny paikady zany entina miatrika ny tsy fahampin'ny mety ho tsy fahampiny ny famokarana herinaratra vokatry ny hoe mety ho faharitan'ny rano ary zay tsy maintsy atrehina zany dia efa misy mipaikady entina misolo an'ireny tsy fahampinany herinaratra ireny raha ohatra ka memidina ny anedekaleka ohatra iny tena mahakasika atsika eto Antananarivo fa ararotikety ihany koa zany ny fisiny fanapahan-kevitra zay efa niraisan'ny gouvernemanta no amin'ny hoe anataperana tanteraka amin'izay ty resaka tsy fahampin'ny famokarana eran'ny Madagasikara ty amin'ny famokarana herinaratra zany fa isika moa ka rehefa miresaka dia ohatrany hoe mahazatra ny eto Antananarivo RIA foana ny resana fa eo ambany mason'ny gouvernemanta tokoa ny fiahinan'ireny any amin'ny faritra ireny dia efa nisy fanapahan-kevitra niraisan'ny gouvernemanta momba amin'izay dia mandeha mendalana izy tsy vita hoe androany apitsy dia tonga dia atao satria maro ireo gropy any amin'ny faritra zay efa antitra be ary be ny simba dia tsy maintsy misy zany ny hofanolona na ny contrat zay tsy maintsy hojerevana momba azy na fampidirana mpamatsy vaovao anatin'ilay izy.